Ho an'ity betsaka ny zavatra azo resahana iresaka kely toe-karentsika ny fifandraisana ara-baritra ohatra amin'ny États-Unis fa anomboana azy angamba aloha ireo hoe karazana fanapahan-kevitra sy fiomaky ny manan'ny fanjakana amin'ny lafin-javatra maro samihafa. Satria tao anatin'ny filan-kevitra ministra ho an'ny omaly zany dia no amafisana fa dia ho avy eto ny filoha frantsay Emmanuel Macron rehefa miomakomana amin'izay ny gouvernemanta malagasy ny daty amin'ny faha-efatra amby roapolo ny volana aprily zany. Raha tsy aivina moa tokony natao tany Anosy be ny fihaonana tapon'ny COI na ny commissionna-ny ranomasina indiana fa tena findra ty Antananarivo dia mifandraika ao anatiny ihany koa ny dian'ny filoha frantsay. Dia raha ny zavatra tsapa sy hita aloha zany ao anatin'ny firesaky ny gouvernemanta dia hoe tena tombony lehibe ho an'ny firenena malagasy ny zavatra tahaka itony ary ny namara fa dia hoe mifandraika amin'ny lahara-pahamehan'ny Madagasikara. Dia somary mitodika any zany ny gouvernemanta etsy andaniny ny olana samihafa mitohy ihany ohatrany hoe tsy dia mataitra sy tsy dia maroditra tsony fa ny anatin'ilay fahafahafaony tokotany fa ndray vahiny no isan'ny hoe sary mitranga sy misongadina amin'ny hoe fanapahan-kevitra sy ny fomba fiasan'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Ny zavatra lehibe moa zany ao anatin'ny ty dia ohatrany hoe sanatria varinany amin'ny adina koa ve isika ka adino ny adino mbala mikasika an'itony hoe vondrona ara-paritra, vondrona iraisam-pirenena, iraisana amina firenena sy ny endrika maro samihafa zay hoe mifandraika amin'izay. Isan'ny efa nitondrantsika ady hevitra ohatra ny francophonie hoe tena nanahoany Madagasikara atao anatin'izay isika ve tsy nahay nitrandraka an'ilay izy sa isika no ohatrany hoe mbola voatazana anatin'ilay politika ampanjanahana amin'ny endriny ny vaovao vao avy nanamarika ny fahasivy amby roapolo martsa zay fahavala amby fitopolo taona nanaovana ny tolom-panafahana tamin'ny zany fotoana zany tsika dia ankehitriny fantinina petraka zany hoe manahoana na ara-toe-karena na ara-politika na ara-sosialy mifandraika amin'izay ve dia isan'ny fandraisana fa averina foana hoe raha ny tena hoe atonombala zany ohatra fifandraisana amin'ny la Frantsa dia ny Elysée Pars fa io dia tsy anisany lahadinika ao anatin'ity fivoriam-ben'ny COI ity asa hoe manahoana ny diplomasia malagasy ao anatin'izay ny dinika maro samihafa moa resaka mbola tabatra mibetsaka kabary politika dia asy inona ny toyana inona no antianaina tsika rehetra mbola iresaka sy any hevitra mikasika an'izay rehefa avy eo fa rehefa niresaka tsika fifandraisana amin'ny any ivelany isan'ny hoe zavatra misongadina zany amin'izao fotoana izao vao nilatsaka ny karazana didy avy amin'ny zareo Amerikana ny fanjakany Donald Trump izay miendrika manamafy zany ny karazana hoe fifehezana ara-toe-karena aloha ataon'ny zareo sy ny fitadiavana hoe tombontsoan'ny firenena dia ny fifandraisana ara-baritra amina firenena maro nisy karazana hoe fanitsiana sy karazana fomba zany entina hoe mampiakatra ny aba ifehezany zareo ny toe-karena sy ametrahany lanja ho azy. Raha Madagasikara ohatra isan'ny mpisitraka ny AGOA zay amin'ny volana septambra no tapitra ary ao anatin'izay no iandrasany hoe mbola afaka hisitraka sa tsy hisitraka an'izay dia efa milatsaka ny didy amin'izao fotoana izao fa dia nakarina ho 7.7 isan-jato ny aba alain'ny États-Unis zany amin'ny entana avy aty Madagasikara. Enjakenjana firenena maro no trananeho fa tsika zany anisan'ny hoe ambony be zay raha jerena amin'ny zava-misy ny hoe toerana misy atsika fa raha ny hoe tena ambony indrindra aloha zany dia ry zareo Samoa zay tafakatra 10 isan-jato zany ny fampiakarana nataon'ny États-Unis na izany na zany ahoana no iadreantsika an'izay manamafy zany an'ilay hoe mila mametraka an'ilay karazana hoe toe-karena fototra amin'ny tena hoe fitiava-tanindrazana na ilay hoe amin'ny teny vahiny moa izy hoe iny izy teo ry ndetina aversika rehefa avy eo hoe fa enjakenjana ilay izy patriotisme économique
zay ohatrany hoe reny firenena rehetra zany am'izao ohatrany somary mitodika kokoa any am'izay ny ankamaroany le firenen'lehibe hoe tena mifahavitan-tena ao anatiny a de mifeny tiokareny a de mijery zay tompontsoa ho azony sitrana avy any ivelany de Madagasikara aloha hatreto ohatrany tsy hita ambony tsy hita ambany ihany de raha miresaka zany hoe any amin'ny volana septambra vao tokony hisy an'ilay fanapahan-kevitra hoe manahoana ny fahafahana misitrika an'ilay tsenan'ny AGOA fa eto zany tsika de efa satrany ohatrany karazana kendaroroka mety hoe amaivanina fa enjana be zany ho an'ireo mpandraharaha izay misehatra mitsena sy varotra iraisam-pirenena tahaka an'ireny satria raha mampatsiahy zany ohatra hoe ny AGOA ho an'ny taona 3 taty Afrika de nahatratra 7.7 miliara dollara ny hoe vola niodana tao anatin'izay marina hoe Madagasikara mbola maivamaivana teo amin'ny 7.3 sy 700 tapitrisa dollara tamin'ny 3 na izana zany zava-dehibe zany ary enjana amina hoe resaka vola miditra sy fisitrahana tsena zany fa raha ny aty Afrika zany aloha de mbola hoe Nigeriano isan'ny sitraka betsaka indrindra ny AGOA natratra 3.4 miliara dollara de nanaraka an'izay Afrika Atsimo izay manana olana amin'ny États-Unis am'izao a dia 3.9 miliara dollara dikan'izany goavana zany soraboly zany amin'ny lafiny toe-karena amina firenena anankiray de asa hoe anahoana zany ny fiatrehana sy ny fahafahana ihany koa mamaha sy mitady vahaolana hafa am'rezaka hoe tsena ho an'le hoe mpisitraka an'izay eto Madagasikara satria betsaka reo mpandraharaha ny velona sy miaina am'izay a fa manamafy ihany koa an'ilay hoe manahoana ny politika ara-toe-karena manahoana ny politika mpamokarana eto manahoana ny politika ara-mpanondranana satria Madagasikara ihany koa amin'ny lafiny ray nefa de izany hoe firenena mpanafatra fa tsy mpanondrana de betsaka zany ny lalam-barotra tokony hoe tetavina sy amafisana ao anatin'ny tona efa misy moa zao ilay hoe zay le kafy zay getrehan'ny afrikanina iazahana hoe anana tsarana sy ampiakarana ny fifanakalozana ara-barotra fa na izany tsy zany ohatra mbola tsy tena hoe tafita lay tanjona ao anatin'izay de miandro zany hoe anahoana no fiatrehana an'ireny de fandraikan'izay Madagasikara sy États-Unis misy an'ilay resaka AGOA efa nitateritsika ihany tamin'ny herinandro ambony nisy an'ilay fionana sy fifandraisan-dahatra zany nataon'ny mpitondra malagasy a tamin'ny alala ministry ny Harena Kibonitany sy ny ministry ny indostria zay niezaka hoe naka-piara-miasa Amerikanina aza ahafahana mba mandresy lahatra mikasika ny zay hoe fahafahana misitraka ny AGOA sy fahafahana misitraka ny tsena Amerikanina zay de naka ny hoe American Apparel and Footwear Association sy ny African Coalition for Trade zany hoe resaka tontolo ara-barotra fa de zay ny sary mitranga zany hoe tsy de mahomby sy tsy mipasy aloha lay karazana hoe diplomasia ara-toe-karena izay ifanaovantsika amin'ny firenena tahaka an'ireny de asa manahoana ny famokarana azy zany tsy tena milamina ny tsena ivelany koa mbola manahirana be a de lasa ohatrany hoe politikan'ny zay mitranga eo de atrehana de pilotage afy araka ny teny vahiny a de mamonomono hafa de tsisy zavatra hoe tena mazava zany ahafahantsika miatrika alay fiainam-pirenena sy ny fiainana ara-toe-karena satria fanapahan-kevitra voatsela koa zao ohatra hoe foana reo fandarana asa samy hafa toy ny USAID ny FS amin'zareo Allemagne ihany koa efa nanao fanambarana fa de hoe amin'ny volana aogositra ny aleto Madagasikara betsaka reo hoe zavatra sotohana sy karazana hoe tatsoroka ara-toe-karena sy ara-sosialy eton'ireny zavatra ireny fa hatreto de ohatrany hoe zy poany ihany ve igadonany sisa mikasika an'ilay fomba fiasa sy fomba fiatrehana n'ilay zava-misy eto Madagasikara de ohatrany asa hoe takotakonana ve sa hoe sarony efa miditra n'ilay zava-misy eto indray tsika hoe saron'ilay ohatrany hoe andrana teleférika ve de sary hoe mba manamboatramboatra lalana tsika satria andray vahiny a de ny olana ara-sosialy mitoy eo ihany satria omaly zany zao isan'ny hoe tonga de miditra tsika ny an'ilay tranga ara-sosialy ny délestage ohatrany hoe ny amafy indray omaly
Maliala tany amin'ny tamin'ny folofolo ralina tany ohatra, tany amin'ny faritra sasany efa talohan'izay a somary naharitraritra de tena tonga tao anatin'le maizina ny tanindrazana de asa hoe mifandraika amin'izay hoe tao anatin'ny andro vitsivitsy 3 andro lasa sa 2 andro lasa zay nisy ny andrana téléphérique zay mbola hoe tsy tena hoe misy zavatra hoe azo antenaina be aloha ao anatin'izay marina hoe manao serasera ny fanjakana hoe hitondra vahaolana, hitondra fanafoanana fiara misa 2 arivo, fampiasana fiara 2 arivo fa asa hoe amin'ny aksa izay mampifandray ananosy sy Ambatobe any ve misy fiara mivezivezy fa ilay sary-mitranga zany de ohatrany hoe sanatria takotakonana amin'ireny ilay olana ara-tsosialy sy ilay zavatra mitranga satria na ny mijery zany saika manerana nosy aloha ny hoe krizy io zany rahana mahita zao ny hoe varotra amoron-dalana de tena hoe tsy maintsy lefitra ny commune, tsy maintsy mifitsaka eo anatrehan'ilay hoe tsy manana politika ara-toekarena mazava, tsy manana vahaolana ara-tsosialy mahomby hiatrehana an'ilay zavatra misy ilay zavatra iainana ankehitriny de lasa ohatrany hoe ny sehatra tsy manara-dalàna no manao ny fitsipy-dalao sy ny lalàna eto de ny manara-dalàna ohatrany hoe voatrongeny foana de lasa miteraka zavatra hafa le izy ka asa hoe ahoany ty politika ohatrany hoe mandefa hoany tsisy de tena hoe lalana-kisorana mazava sy fanantenana hoe raha miala eto tsika miala miteboka de anahoana rehefa tonga ao amin'ny teboka be de anaty filakevitra mihitsy zany ohatra hoe atao anaovana tatitra ohatra nisankerinandro ve sa isaky ny tapa-bolana hoe mivoatra ny fanamboarana ny téléphérique de mivoatra ny fanamboarana ny autoroute de misy atotanisa kely mivoaka isaky ny herinandro hoe eo amin'ny 2 isan-jato mahery kely indray zao ny fahavitany fa naizana zany tena lay fiatrana zava-misy eto tsy misy ohatrany tsy misy antenaina firy, tsy misy soro-dalana mazava de miteraka ohatrany hoe tsy misy fanantenana ny olona ohatrany sanatry ny vava tsy finiavana hoe tanisandre zavatra miiba lava eto fa de tena hoe samy mandeha samy mitady arak'ilay fomba fiteny raha zana marisy ny zanany ve de samy manao zanany zay le sary mitranga zay le fiainam-boalavo nge zay fanapa-kevitra ihany koa ho an'ny omaly tao anatin'ny filan-kevitra ministra tsara ihany miresaka azy nisorona ny préfet zany tao Ambositra de nisorona ihany koa ny talim-paritry ny Arenankibon'ny tany ao anatin'ny faritra Morony Mania avokoa zany asa hoe inona no antony marina hoe amin'ny toerana tahaka an'ireny tsy misy mandrakizay fa rehefa misy no hoe fanovana mety tena apetraka na mety hoe fa ela efa misy an'ilay antsoina hoe usure lay tompona andraikitra ara-panjakana de akisaka mena andraikitra hafa fa naizana zany fanontaniana mipetraka zany eo anatrehan'ilay fanapahan-kevitra mikasika an'iny de hoe misy ifandraisana ve tamin'ny raharaha nafatesana be ny tanàna tany amin'ny Mangataboangy, misy ifandraisana ve amin'ny raharaha resaka Arenankibon'ny tany izay hoe tsy voafesy miteraka karazana ady lehibe ara-toekarena ao amin'iny faritra Morony Maniny zay isan'ny hoe faritra ihany koa manana Arenankibon'ny tany betsaka eto Madagasikara de isan'ny mbola adevitra foana moa eto Madagasikara eto amintsika no hoe manahoana ny fitrandrahana Arenankibon'ny tany, manahoana rehefa any amin'ny toerana misy azy ireny no ohatrany hoe isehoana tsy fandriampahalemana foana sanatria hoe misy politika avo lenta anakisahana sy anaovana zay alomonina ny mponina sy ny hoe vahoaka ao amina toerana anankiray ahafahana mitrandraka mora foana ny arena na izany naty zany ihany koa isan'ny adevitra betsaka ary tato anatin'ny fotoana elaela zay ohatra ny basy toliara hoe manahoana tokoa ny tamberiny amin'ny resaka Arenankibon'ny tany eto amintsika satria betsaka ny fitrandrahana tsy ara-dalàna, betsaka ny fanondranana tsy ara-dalàna, misy ihany koa ireo hoe tetikasa goavana izay ekena ary zava-dehibe amin'ny lafiny hoe misy ainga ara-toekarena entiny noho ny hoe famoronana asa noho ny tamberiny samihafa fa naizana zany mifanaraka sy mifandraika amin'ilay hoe arena sy zavatra trandrahanao hoe isan'ny hoe mila zavaina sy mila fantatra ary mila anabeazana ny malagasy ihany koa
lesaka lalàna mikasika ny hoe arenakibon'ny tany satria betsaka ny zavatra tsy mazava, betsaka tsy fantatsika kory hoe manahoana ny lanjan'ny arenantsika, inona ny tokony atao ny any anatin'ny hoe fikarohana ihany koa moa lesaka fanabeazana indrindraindrindra satria tsika zany ohatra ny sanatriany vava ohatra ny hoe mbola lasa fanovozana sy fakana akora fototra fa tsy tena hoe mbola matafavadika an'ilay arenantsika ho lasa fanohitra ara-toekarena. Izy daholo zany vaovao ifampisarana zany afaka ray minitra eo dia hiditra mivantana eo ianao piaino ho ampidirina mivantana amin'ny alalan'ny antso mivantana amin'ny laharana 032 11 62 80 033 14 62 80 034 14 62 80 ary ny WhatsApp plus 261 32 11 62 80 raha andray an'le famakafakana be dia be zay mifampiresahana teo dia mety raha misy ny vaovao afaka ohatran'izay ifampitany eo dia mbola mety ihany koa fa raha misy koa ny loha hevitra mety tiana ifampitiniana dia mbola raisina tanandroa ao aorianan'ireto fampahafantarana maro samihafa ireto. Ny lehibe manaja ny kely, ny kely manaja ny lehibe, izay ihany koa ny antsoina hoe fiaonana sy fifanajana eo amin'ny samy olombelona. Raha ohatra kosa ka resahana mikasika ny any amin'ny faritra atsimotsimo any dia eo na amin'ny vahoaka ny Toliara Sideny ny alahady 9 aprily dia miroapolo sy 20 arivo amin'ny 2 ora tolakandro raha ny fahafitam-baovao azo eny amin'ny Fokotany Anketrake ho atao amin'ny fionana io zany ny tatitra manokana avy amin'ny vahoaka ny Toliara ihany koa ny fotoana hijerena ny fahoriana sy ny etaetan'ny mponina ary ihany koa hifampizahana ny feon'ny vahoaka sy fifamafisana mikasika ny zavatra mitranga na fampana tany Toliara araka ny vaovao azo avy ao amin'ny Top Radio Roa Mizady teboka valo. Raha atao anatin'ny pejy isika nakan'izay vaovao zay eto kosa dia aka ny vaovao indray isika ao amin'ny sergena Antananarivo somary hafa kely tsy dia efa hita firy tahaka ny rantsoka ny kibondray ny any an-damosina iny zany lehilahy iray mity mangina raha ny fiteniny tanora dia hoe ny crush vehivavy iray no voasambotra zany hoe ty vehivavy atsokosoko no voasambotra ny filaminana rehefa nampiaraka teny manam-bola teny ny mpifankaty dia notarohany ity lehilahy ity ilay vehivavy sy ilay lehilahy nampiaraka satria dia laza izy fa tia mangina n'ilay vehivavy ka noho izany indrindra dia alany rehefa sindra miaraka ireto mpifankaty ireto ka dia nifara tamin'izao fitarohana izao tratran'ny polisy moa ity ranamana dia no tanana ponja vonjomaika ary rehefa ho atolotra ny fitsarana araka ny vaovao azo avy amin'ny sergena Antananarivo. Somary sabaka kely kosa isika amin'ny fifanerantserana ny Madagasikara sy États-Unis araka ny vaovao izay nivoaka ny maraina ihany koa dia hiakatra 720 isanjato ny aba amin'ny vokatra ahondrana avy aty Madagasikara makany États-Unis araka ny fanapahan-kevitry ny filoha Amerikana Donald Trump omaly misehatra toy ny textile zany hoe ireo les zones France ny lavanille ihany koa dia voadona ao anatin'izay resaka fiakaran'ny aba izay tsy Madagasikara ery nefa ny voasikajy ao anatin'izy io fa maro ny firenena kanefa i Madagasikara no isan'ny voadona mafy mikasika n'ity fiakaran'ny aba 720 isanjato ity. Mbola nanao vava ihany koa ny sekreteran'ny tahirim-bola Amerikana nilaza fa tombotsoan'ny firenena rehetra ny tsy hamaliny botana mikasika an'izao fampiakarana izao raha tohatra any ka nilaza izy mikasika nyity fanapahan-kevitry ny filoha Amerikana ity. Amaraparanantsika ny vaovao ny tafagnasa amin'ity maraina ity dia azo lazaina fa vaovao anisan'ny nampalahelo satria anisan'ny nahazatra ny nijery an'ity tovolahy ity ivalo kilomera anisan'ny mpilalao Amerikana kalaza no nodimandry fakomaly teo amin'ny fa 5 taonany mpilalao sa Amerika malaza izy ity izay niaraka ny lalao tamin'ny Tom Cruise anisan'ny nahafantarana azy tamin'izany ny Batman Forever sy ny Top Gun ao anatin'izany rehetra zany anefa dia efa nandalo sedra mafy mikasika ny omamiadan'ny kampotenty izy izao nilozany nindaosan'ny fahafatesana izao ary nambarany mpitsabo azy fa pneumonie no nahafaty
any ty namana idia teo amin'ny fahadimy amby enimpolo taona. Zay manambatra fa afaka atao ary azo atao ary fotoana fidirana amin'ny vantana zao ka dia tsy ampiandrasina ntsony fandaoza tsy izy mandroso ary tonga soenao momba le mbafanamariana kely momba le fivarotra morondalana bibibibi moko le ampifantarana anaty feratera Facebook eo teny dao mila tsy amina ministre taloha fantanina pitako dizao efa mba nanao recensement le mpivarotra reo hoe ny commune urbaine jereo tsara fa misy mpivarotra mipetraka eto Antananarivo tsy tafikotra fa mbola misy any zato mahery any satria eo alohan'ny ijerabeardelona zareo nangataka mivarotra eto mipetraka eto Antananarivo renivohitra misy olona mipetraka ny vato mipetraka ny Antananarivo Tsimondrano misy mipetraka ny Fianorivo varotra inona zany fomba fiasan'ny commune dia ahoana zany zao sy droit du stationnement ny taxi satria nametrahana mpivarotra nefa ny taxi dia mandro droit du stationnement isam-bolana dia ahoana zay ohatrany hafahafa be ao rehefa napakevitra tsy milamina mihitsy fa ohatrany mety milekomboetro lehibe ny tanàna amina sentiment izy zavatra ny sentiment aloha amin'ny sentiment favorisé amina tokony zay ny tena zavatra tsy ampy miverana any zany dia momba an'le hoe nandoa lehetra dia rehefa tsara fa nisy délibération conseil municipal mifantaniana lehetra tao hoe 2 millions d'ariary paro dia raha ohatra koa zany andany taxi be sy andany taxi vrindo ka tsy andohany io dia iverina amin'ilay taloha koa zany dia tokony andako zany ny taxi vrindo sy ny taxi be dia tsy andohany satria lafo be le izy ateny manarakaraka an'izany menomenona le varotra amoron-dalana hoe tsy asa fa angano commune Antananarivo renivohitra mampanome asan'ny mpivarotra le olona reo reny tsy azonay mihitsy fa maninona reo izy ny antoka ny asandreo tsy mety zany zay mahatonga ny olona tena lasa miaotra amin'ny lehibe ny tanàna hoe ianao hoe tena ianao marina ve io aloha sa samodenao sa ahoana le hafahafa be lasa resaka cinéma le mamono hafa daholo na ministre taloha na sénateur anay ny orange moa dia afa-tsaiko ny tenenina amin'le fa dia miteniteny foana ao anaty anina dia mba asa hoe ahoana ny fandraisanareo an'izany zavatra zany isatraiko hoe ahoana io tsisy délibération conseil municipal namerenana andreo to ohatrany kaikaibombony fotsiny lehibe ny tanàna tandondomile olona mandindy eo aloha amin'ny biraony eo tonga dia mivoaka ho azy fotsiny aloha reo averina fa dia ho voaza dia miarabe indray zany dia ahoana zoan'ny olona zoan'ny mitovy fiarakodia sy amin'ny fiarakodia any miarabe le olona moa hafahafa be le tsy haiko na iza ny afaka mamaly an'izay aloha dia mba manina raha mba asainareo ny ray amin'ireo olona eo mpanohanareo commune reo mba ho mantaninay amin'ny kotenao ny hafahafa be lay sara mitranga amin'izao fotoana zao ohatrany hoe tsy sanatrisika manentsika na manilika ny mpivarotra amoron-dalana fa hoe ny tsy mpanara-dalàna no lasa mpanao ny lalàna dia zany hoe mandefitra noho ny kajikajy sy ny tahotra ara-politika ny mpitantana dia fihezany sehatra tsy ara-dalàna ninona aloha resahana o miaraby salama tompoko fanaja salama mbola ho ianao mbola ho ve tsisy satria tamin'ny inontsika androany tamin'ny alatsanainy mbola nisy raha ndesaka ohatra sy nanaty ady an'le mpivarotra dia tena enjana ny fanehoan-kevitra izy ireo hoe tamin'ny latsanainy hoe androany sisy zay mivarotra fa raha pitso zay iverina amin'ny toeranay nandefitra zay fa raha mbola mifampikitikidika eo dia ampiasa forsa koa zay fa ohatroatra zay la iendrika nisy eo dia tena hoe matahotra zava-dehibe aloha ny fifehezany hoe fifandonana sy ny sisa fa na izanona zany tena enjakenzana lay sary mitranga isan'ny olana foana koa lay hoe nylesaka toe-karena sy ny sosialy mifameno foana hoe rehefa tsy miasa ny olona dia lasa mironany amin'ny sehatra tsy ara-dalàna eny tompoko miaraby
Ny tatitra ny biany koa moa zany tamin'ilay tokony andraikitra ambony ray ny toboka aponjy iny misy manontany hoe ahoana ny fandehana omena anao eo valy ny tompoko. Allo, salama e. Toko radio. Ya, afaty andamina ya. Miarabe. Ya, raha izao zava-misy eto amintsika zao zany a. Efa hitany zao fa tena sata de sata ny lalatsika. Satria tsika zao tena zareo avy any États-Unis efa hitany izy io tsotra osina. Tapoka masy izy. Donc efa tsy tokony etetany zany Amerikana zany tsy zany tsika eo. Fa ny zavatra azontsika atao aloha zany zao ny farany akaiky teny mamorona ny komito a fa angataka atao azy ny frantsay a eo an'ity tsy fanomezana tsika an'ositsika izy efa afarafaratsy ny fainy rehefa tsy omeny io fa raha sady tsy atsika io tsy manofy izy a efa tiako taray lavaka misy isika ary fa ary zany tsy dia eo anisan'ny fanampiana fa fampisehoana amin'izao tontolo zao fa mitaky ihitsy satria ny firenena-tsavana hoe gaba ihany tsika hoe tena tsika marina zao sa ahoana fa tsika ohatra nytao tsy hainoko eo tsy ohatra tsy hainoko eo mihitsy tsy manina fa dia mianahana fotsiny amin'izao zany anisany mbola eorera ny diplomatie malagasy zao ka n'izany tsy misy tokony izay tokony ijotsika ary moa ny fivato anarake io dia ohatra ny karazana bizinesa fotsiny ohatra ny hoe tamin'ilay resaka vasiliarana fanavay teo dia nyfirolony eo aloha mba tsy fatoka ny sain'olona izao zao natao malaky ny fitsarana an'le kolonelina tany io vita ny fitsarana iny dia io averina tsikelikely izay ny mivarotra dia zay zava-misy eto amintsika ka dia atahoana moa fa dia faniny a dia misaotra pamparadio misaotra anao e makasitraka e eny makasika an'le tatitra izay navoaka ny bianco moa zany ny amin'ilay fanadihadiana ny APMF nanomboka tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo andao fa tafaverina alohanao tsy manana mihitsy aveo tonga izanay ny fandehana miarabe zany eto dia loatra fitsapahana ndraikitra aloha mpitondra hitondra misy dintony io tsy hoentina no mamaka zay le zava-misy miengra eo miena dia manoro dia manana nefa izy aloha eo manana ny fomba hitograny an'io hoe dia sy any hoe dia anjarantsika mijery hoe ahoana ny fomba mitograny azy dia mitsara azy rehefa tapitra dia tsytona ary fotoana tokony hananana fahefana dia mijoro fa izy any amin'ny fotoana hijorona mijoro ka izy amin'izay tsy tokony toerina toerina dia zany tsy fahamarinana efa hita fa tsy fahamarinana dia avidira fotsiny amin'izao dia tsy misafidy ny firenena dia samy tokony andraikitra taloha anka boda koan'le vahoaka filiakizy ahoana fa iza ny tokony toerina iza ny tokony ho adaina zay zany misangotsy be dia atanatohatra mihitsy misangotsy be nefa dia boky teny fiainana Madagasikara aloha no nisafidy ny ho tany demokratika dia rehefa misy ny zavatra tsy mety ny tena ohatrany hoe tsy sanatria manohatra nylay matsika teo fa hoe menimenina atsika amin'ny tena zavatra tsy mety mbola zao ny zavatra mitranga dia maika fa tena hoe alefa joli eny tompoko miarabe salama e somary ataovy moramora am'izay le radio raha fa manjary tsy eny ny hevitra zay aposaka ao misaotra ahoana sisa anao
tabujaga panonjaga ipa pandal naton nalisa tomoidak mula buat hari senang berapa itu baru datang itu karena mencari kata-kata terus gimana ini wah panonjaga jadi pasti sama dia dan jamu napa di sana dia tahu hari yang dia uang yang tu hari udah nanti kita bahasa mudahan nanti kita sudah program di untuk apa anu taruh manti nala itu apa itu ada rogo dia sore ni wala ka ya misaotra re sarotsarina demokrasia ahoana hoa zany raha-pianakaviana atao amin'ny APMF tao amin'ny APMF nanomboka nisy fanadidina tamin'ny raiky amby roapolo sy roa arivo mikasika efa ampidirana piasa ny ainga 520 sy roa arivo hatramin'ny 420 sy roa arivo izy zay taona lavalava ihany izy io de nisy tompona andraikitra ambony zany voaroy tamina hoe kiantrano antrano sy lay resaka hoe favoritisme zany tamin'ny fampidirana piasa de piasa enina aloha no efa fatara zany sy voamarina atao anatin'izay hoe tsy mazava sy tsy ara-dalàna ny fomba nidirana sy ny hoe antota taratasy nisy tsy fifanarahana de mola mitohy am'izao fotoana zao ny karazana hoe fitsarihana sy fijerena zany hoe manao ana izy mbola tafiditra sy tomponantoka tamin'ilay raharaha fa ny tale misahana ny mahaolona zany tao amin'io sampandraraha misahana ny fitaterana andranomasina sy andranomamy io no ny tomboka ponja vonjomaika de misy fiavany anankiray ihany koa arahana maso ara-pitsarana de misy roa zany zareo no toboka avany ray de avany anankiray hafa raha maso ara-pitsarana de ty tale ty zany hoe avana raha misy patsy ena tompoko efa tonga soa ianao ary Ni olona ingeto miraikano aminao fa manana ny tsy mety ary mety samy manana ny mety aminy tsy mety samy manana ny tsy mety aminy ary eo ny olona zany lazany eto zay tsy mihevitra de mitsaninao hoe mandeha hoe ianao zany fa ny hafa aza feno mihitsy tsanambarany hevitry ny hafa momba ny hoe resaka fanamarihana ny mpivarotra amoron-dalana zahatra iny fitiavam-bolako any izy fa lehibeantsay tikeny ivarotany fa tsy resaka baka tsy mitanitsonay isan'ny mpivarotra tsy ozy ary percepteur an'zareo reo manao izy tsy maintsy tsy mivolany avao sy ny ary makany amin'ny lehibeantsay na de zay makany amin'ny be mitana ka ieteritra amin'azy zany na tsy fanarahan-dalàna mitranga zany hoe fampihinana mihitsy zany le vahoaka fa raha ijery enao fa tsy ara-dalàna marika tena tsy ara-dalàna mandany ianao hoe nisotro de hitanao tsara zany tsy mandeha ho sotro zany de hitanao tsara fa mana ny olona mpivarotra mezany anazy mpivarotra be mibana zany tenao zany fandalana ny arabe fa hivarotra zareo fa mbola tsy mitsirazorazo manaraka ny arabe de ianao lasa zay hikinina marina raha zany ny tena fidiram-bola iaina ndraiky le olonreto iainankomi ny resaka fitantanam-bola ny commune resaka fampidiram-bola amin'ny alalan'ny reny tsena sy ny sisy reny tena ifandresantsika sy ny tadiantsika teto hoe tratrany taritrana kilaila tratrany vizina vilenta ien tompoko miaraby salama tompoko mainanao nefa tele tamty fitondrany ty hoe tena fanokobaka mbava fotsiny fitondrany hoe tam voalohany be filamatra ty voalohany amin'ny fanahy vezivezy zay vao mahay vahoaka aloha ty tamty ndray zao io be tanany amin'ny asany tsy manany anao an'izao sy zao de hitatsika zany amin'ny asany tsy manany zany fa mpivarotra reo alana daholo izay hoe tsy fitondrany ty zany zay la resitondany vahoaka ambanivohitra tsy de re mihitsiny hoe
fidiry social-bahoaka sy anambavoatra fa ny mandeha mivoatra ihany namena tosy efa meny amena an'izao zao satria reo be vahoaka dia tambatambazana zay makamatifika zany ty zay mahatsaka to enjany zany zany tsara mitranga zany fa neokevitry ny olo-pirenena tena zany ve de hoe aleo andeha fotsiny aleo rehefa fianana zao enjakenzany tena manana hoe voalohany zavatra voalohany lesiko mba ny lalàna 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 fifidianantsika hoe tsy azo atao andro fahavaratra fifidianana tsika lalàna manao zay fa ny fifidianana teto amitsika ianareo nandrasako amaly volana inona ina tokoa moa maneko manaraka ny misy fetraka any tamin'ny lanjamola antsika ve ny fametrahana volamena atao mivanty fobe fanaovana dimampolo volamena tena atia raha fijeriko azy misy fahadisoany aina mandery any amin'ny fanjakany tiako tenenina dia zao ny zavatra ohatrany leny any tena irairaina ao amin'ny ainao manjery zany hoe ohatra zao hoe ataontsika hoe nanao dimampolo volamena ao ny fanjakany dia tena roety ny telo andro efa hatramin'nefa zavatra azafady fa miteny vazana ma hoe conséquent izy fitenena an'izay rehefa misy zavatra mamay dia misy zavatra apetraka hoe inona mafafana an'izay fa raha araka zany ny resaka lalàna ko lalàna be zany anao taxi moto amitsy zany lalàna voasoratra ny lalàna tsy tazo-pirenena malagasy latraka firenena ario tsy fahadiso tonga reny io fa fampitonga fahadiso mpanohatra koa anaratsika ny letetita to solabitaka misaotra ary lalàna zay raha miaina zany isan'ny hoe fandraisako azy zany zao dia hoe ilay lalàna ohatran'ny natao anaraka ny mpitantana sy raha natao anaraka an'ilay zava-misy ara-politika fa tsy natao arahana satria hoe ny voloham-pirenena tamin'ny fifidianana ohatra isan'ny adefisany hoe ny mizaka ny zoam-pirenena vahiny tsy afaka mirotsaka rehefa nanariny zoam-pirenena malagasy dia adefitra nampifanarahana amin'ilay olombelona lay lalàna hoe mahazo mirotsaka dia ihany koa mpivarotra amoron-dalana isan'ny adefitra foana hoa lay hoe ny any anaty propagande koa dia efa hita lay hoe kabary akana fomba hoaka na resaka hoe populisme fotsiny dia rehefa avy eo nefa fanapakevitra sy lamina tokony atao mifanohatra amin'ilay natao lay nambara sy nampanantenana dia mampanano sarotra manome vahana an'ilay sehatra tsy ara-dalàna isan'ny ohatra mivaingana sy resantsika io hoe mpivarotra amoron-dalana io ianao zao koa samy mampanantena azy hoe tsy esorinareo afaka mivarotra rehefa alany eo azo ny vato esorinao le olona dia zay le fitapitaka ara-politika lasa fifampitezana le izy arabe andao ary zay mitsiny teneniko aminareo hoe hoentina amina sentiment le izy jereo tsara zao miteny resaka téléphérique zao alina satria tsara fa indepande fa nanaovana andra ny téléphérique eo fatrio ny ambasadiny France filoam-pirenena nitangina ny téléphérique io nanantena le olona hoe ndreza ny téléphérique zany atao par étape le isy nandrindra ny téléphérique dia ahoana moa nikeriseraka ny olona fa fatongavany président Macron no ambefasana any dia miteny le secrétaire d'état momban'ny tanàna vovoalina tamin'ny fahitalavitra miteny fa be ny fanakanana fa tsy maintsy atao le tsy maintsy atao zany no tena teneniny zareo fa tsy le effet secondaire le izy oza zany koa zao iresaka pastiliana tsy haino hoe inona ny fanarahana tany tany misy ampanisy nandray vola taminy fa tsy maintsy ho atao dia niza manao any dia ady efa foany dia izay foana le nde ataon'le fanjakana dia tonga hoe tsy maintsy atao zay zay foana na izy amin'ny faverana dia miverina mpanapa-kevina fa mijereny le olona le individu mijereny hoe izy ireo fa tsy le hoe olona le amin'ny ankapobeny ahoana moa fomba eritreretan'ny olona dia akabeazany malagasy any mandoetsa izany mandoetsa nareo ne mandoetsa daholo ahoana moa ny fampibahana io dia olona tsy mandoetsa ny mibahana an'iny arakarana tsy natao tsy arakarana dia mitehaka daholo rehefa mikabary le mpitondra satria baka plus 24 raha micompte 10 daholo manko le olona mpanaraka azy dia dinenao dia mpiafana daholo mibaiko mety na moa tsy fanarana tsony partialité tsy afa-tsy fotsy idirena tsony zany rehefa inona misy polisy ao analakely rehefa izy amin'ny tokona nisy eo rehefa izy
samborona ny paramety manao filazany ery amin'ny toeram-pisany ery amin'ny azera io miasa fikara zany zeny zavatra ho atao zay no atonga ny olona ve tena tsy izy le zay faratapony amin'le fitondram-panjakana mo plafond izy de fa ino ataony ity zay tsy afaka manao mihoatra ny ministre vaovao ny latsaka tao anatin'ny filakevitra ny ministra Omaly ihany koa mira miomakomana ny eny amin'ny roka tsara sotra isan'ilay tetikasa zany akoatran'ny hoe lay lalana sy ny sisa de nresahana atao indray zany ny mikasika ny fanamboarana tobi-piariarinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro 100 mégawatt de tsy maintsy izy zany fa nisorana olona ao anatin'ny raha-pihavanana raha lay resaka ato eo amin'ny ka 2,5 entosaminy 5,9 ao miaraba salama eo ianao ie mba saika anao fanamariana kely fotsiny amin'le resaka mpivarotra amoron-dalana iny aloha zany raha jerena amin'ny lafiny ara-politika dia ohatry nanaovana manipulation fotsiny amin'le resaka base dollar fa misy antony koa nefa natonga andreo mpivarotra amoron-dalana ndreo teo za tena misy namako mivarotra amoron-dalana eo mihitsy niara-ny asa taniko tany anaty orinasa Afakaba tapaka mbola hoenao say falasa isan'ny tranga tsaroko nisy namana mantsy fakimaly sa omaly hoe ireo mpivarotra amoron-dalana ireo neka le avy any amin'ny tandro ny filaminana misy efa misotro ronono misy mbola pierinasa mivady amanjanaka reny any no makaria de tamin'ny andro ny be ntanàna lalora valomana nanisan'izay hoe mpivarotra amoron-dalana de ohatrany somary ny fandona sy nisy karazana ohatrany herisetra nataon'ny polisy munisipaly de tena nitafianzalany lapantanàna tamin'izany tena hoe nodidinina miaramila de zay le isany hoe tsagny nytiako tenena anatale zay anaty fiarahamonina ihany lay olona nifandona tao anatiny a misy ihany koa hoe rehefa iza no mitondra de miantra ny lalàna de rehefa iza no miaraba tapahana reo tsy tapaka fa le tapaka ho azy de afaka nanetsika de ny fanamariana antsika tenenao de zao misy olona very asa tany anaty orinasa Afakaba reo olona reo de mipetraka tsy teto tsy voatery teto Antananarivo renivohitra mbola tsy manjaka Ivato no tsy mahita toerana tany izy de mivarotra eto amin'ny commune urbaine Antananarivo manaraka tsy fanarahan-dalàna satria reo amin'ny pavillon reo zao mandoa etra mandoa ny rehetrarehetra tsy hoe miaro mivarotra eo amin'ny pavillon zany amin'ity fanehoako hevitra ity fa ny antsika ny zavatra tsy manara-dalàna no lasa mifehy zavatra manara-dalàna ny olona mandoa etra ara-dalàna no atosika de ny olona tsy manara-dalàna no mena sehatra satria rivo tsy manaraka ny tena zavatra tokony iainana zany de ay zany eo amin'ny toeran'io afaka hidinana an-dalambe ihany rehefa zareo samy zareo fa raha resaka politika midina fa na olona roa fotsiny ara-midina eo de ireo mpivarotra ireo ihany ny torabato izay midina eo ohatra fotsiny tamin'ny hetsika fotsy reny ireo mpivarotra ireo tena ny teny mihitsy tsy mila anareo zay andana mandefa azakorytanina fa aleo andeha fifidianana nefa nahagaka fireo afaka nandindy teo jereo tsara le zavatra misy eto amintsika zany ny tsy ara-dalàna afaka mandindy eo afaka miditra malalaka eo afaka mibody mihitsy izy zay tsy aleto fa ekeny matamile maire makasitraka ndrindra misaotra indrindra tompoko de tadidiko ny teny le mpanakanto anankiray izay atsona hoe Fararandrianarivo tsy mety nefa natao mety de rehefa zatra an'le tsy mety de lasa mety ho azy le tsy mety de rehefa atao mety amin'izay de lasa tsy mety satria efa natao hatramin'izay le tsy mety de lasa ilay mety indray ny tsy mety ny ara-dalàna lasa ara-dalàna de ny tsy ara-dalàna lasa ara-dalàna be le miaina ozany lamarany anazy eny tompoko manao any ianao salama le salama
zao fotony atolotra hoe lalàna tokony mba hanara-dalàna daholo tsika malagasy raha te handroso satria mampalahelo ny mahita an'le olona manara-dalàna ahelitsiliky le tsy manara-dalàna nefa omena sehatra problème mety amintsika mihitsy zay satria ny lalàna eto amintsika zany tsy de misy manaraka mihitsy manaraka izany momba le APMF moa izy iny sy any amin'ny APMF any tompoko ny misy io fianakaviana atsofotsofoka ao anaty seritry ny asy io fa eraka io ministera sy ny karazany io raha tena maninty izy tiako tenenina hoe Rambianco koa ny tena manao ny asany tena miala daholo teny ministera ny fahasalamana tsy hita tsara zavatra betsaka fa tsika miara-mahita avany any na zanaka na bavany any ohatra izay foana rovina nandroso Madagasikara raha ohatra izay no anany hoe tsy manana an'le kapasité tsy manana ny zavatra tokony atao amin'ny orinasa tafiditra ao izay nataoko hoe aleo tsika hiverina mihitsy hoe na foloatsika ary tsy mety izy tsy mety izy fa tsara aminy mba mananona satria zao olona ray zao no avy ato Madagasikara de io ka malagasy maro anisy sota toko misotranao ny antso hoe andalo anaraka pakora sy dokam-barotra maro samihafa de miverina eo tsika hatramin'ny sivora sasany eo tsika mbola afaka mifampiady sy mifaneo hevitra eto any mipetrahany de hoe lalàna raha izany ny lalàna de manaja an'le lalàna rehefa fa hoe rehefa ty manasa président république eo ty teny am'le toerana zay atao ty atao ifampiarana amin'ny ministra ve eo ifampiarana amin'ny solombavam-bahoaka ve reo ifampiarana amin'ny lefa rehefa tapakireo zany de hoe zay no atao zay andanina vola mandany an'ireo olon'ireo anoana hevitra fa tsy hevitra maninona raha ohatra ka izay anaovy référendum ny andanany dasiazy de vita hoe lany vahoaka ny anaovana an'io fa tsy lany vahoaka fa rehefa lany vahoaka izy zany izay le hoe iaraha manapaka ny zahatra atao fa tsy hoe tsy misy afaka tsy maintsy mandeha io nampiana anaty teny vahoaka ngia enao tonga ny toeraniko rehefa renao eo amin'ny vahoaka de fa tokony mieritety anao hoe any tena tsy mety amin'le vahoaka de rehefa manangam-povina koa na zao ny any avaratra ny ampasiana banda sy karazany fa hoe misy isangana fasy mainty koa de efa mitsangana koa ny any hoe vaiko tsy mamaky de aiza zany nytombanandrohirany amin'le fanapahakevitra reto napetraka nofidiana reto de sady efa manetraka an'ireo tondra ny teny ka raha ohatra hoe zay hoe de tokony amety izy le vahoaka mihitsy hoe le vahoaka mihitsy ny tsy mety falao io izany fa raha ohatra ka tsy zay mihitsy de mba jereo voaloha ny atongavana an'le teny hoe ifampiarany zavatra tapahany fa tsy hoe rehefa président zany de mampitondra fanjakana de afaka anapatra amin'izay zavatra misy izay tonga mety amin'olona raha miasa zany tapitra avotsoka daholo fa tsy misy an'zakia ny avoaky isaky ny olona belibe tsy hoe rehefa za koa reo alohany de zay tiako atao sy tiako tapahana fa fifampiresahana ny zava-dehibe raha ohatra ka hofitiniko kely iny antso iny raha araka ny fahazahoko azy eny tompoko ndao za tsy izy efa tafetry ianao andao za tsy izy resaka lalana ihany raha tena mandinika ianareo raha tena hoe mampiatra lalana mampiatra ny lalana izany fa tena mandrosa eto amintsika ohatra raiky fotsiny tamy sivy sy roa arivo sa folo sy roa arivo fitsarana na président na république teto de akaina tsy haiko fitora nefa re olona lasa masisy tamin'ny tena ny tany Afrika Atsimo misy ohatra mbola be ko le teneniko teo tsy azo atao ny manao fifidianana ao anatin'ny andro fahavaratra lalàna zay fa ny mpampiatra n'ilay lalàna mety manay baiky politika ve izy lasa ny tonga ny baikony mpampiatra lalàna de zay tsy mampanoso ny fara tena mipetraka lalàna ohatra ny ao analakely io de asa tro vata andalambe atao lalàna le izy atiapiarina le lalàna ny kely le izy
tsy azo atao no mitondra tomobile raha tsy mametraka ceinture ianao. Lalàna zany teto. Neto tsy maintsy misy rétroviseur. Lalàna zany teto. Aiarivo. Za zao de mandinika vao eo mihitsy anandalo. Tsy azo atao no manao fanamiana miaramila. Kelo angambana roa teo mitaingina moto le tomola. Manao. Dia izay fotoana izay le fampiarana ny lalàna no tiako tamiko. Mo tiam-piarana lalàna koa rehefa anina misy andraisana tokony misy zavatra lena le lalàna koa ny firenena mandrosa ohatra zao ataontsika hoe ny any États-Unis reny. Rehefa lalàna dia lalàna. Ireo zao ny any France iny andray fanapahan-kevitra ara-politika io manfitirana momba Ramatoa-Le Pen. Tandrehana io. Satria mety tsy avela ilatsaka i Ramatoa-Le Pen satria mety olo lany. Ny Macron koa moa lany mandany amin'ny 2026 vera. Zany zavatra zany azo politika zany hoe aiza marina moa tena fototra tsy hampanoso olona. Aloha tena tamin'ny andron'ny taona ohatra hoe raha mangalatra ianao dia zao natao. Ohatra hoe ny lalàna fariady e. Mangalatra ianao dia taparana ny tananao. Ohatran'izay le izy. Raha tena hoe miampiarina ny lalàna, ny olona ampiarina ny lalàna koa manaiky fa lalàna io tsy olona adalana izy ka hoe tsy misy olona tsy matahotra ho voasazy zany. Misaotra tompoko. Ie, marina zany ny faritra Ambolokandrina iny zao tamin'izany nisy hoe lalàna hoe aza mametraka fiara eny amin'ny sisin-dalana. Inona roa andro telo ary dia verina indray le izy. Raha moana ara-dalàna tena mirindra ny tanàna. Eny tompoko. Manahoana ianao e? Ie, maresaka an'le ao Antananarivo renivohitra ihany aloha. Voalohany aloha reo nye raha politika dia client ndreo e. Ireo afaka mamaly anazy ireo. Tena misy ary ny lalàna vao bitiko reo mamerina anay aloha. Ny zavatra tiako tenenina dia tsotra. Antananarivo renivohitra ne tsy sehatry ny asa e. Tsy zavy mihitsy ny ary tsy izay koa ny rôlina io be ny tanàna io. Ny rôlina ny tsy idiran'ny hoe minisitra na ohatr'izany. Irevitra fefafefitra ny Antananarivo e. Ianao ve ny mandeha miasa ao? Tsy izany. Teny daholo izay teny gouvernement rehetrarehetra. Tena manahirana le izy a. Ireo olona ireo zao raha tenenindreo hoe mitazoma saina kely ny frantsay rehefa tonga i Macron anao reo. Satria clientélisme. Izay le milalao clientélisme zay. Mampalahelo le izy a. Renivohitritsika dia ohatr'izao. Dia reo angena totobato nambondrona sy Antaninarenina re tsy fantatra intsony iza miakatra iza midina fa nositosika ohatran'ny sardine eo. Ka tokony halalany rôlina ny tsirairay e. Taloha tsika miteny reo ohatran'ny sasan'ireo hoe masika be ny tanàna manomboka teny Andrazana Masina Valomanana Patrika Ramiaramanana. Ka izy mandray ny rôlina izay nge fa volombelona an'izany tena hita nandro-danandra Valomanana ny trano teo tsena teo Mandrosizy ireo e. Tsy sentiment fa rehefa lalàna. Narodan'ny Etoile Rouge lalàna zany. Tsy azo anaovana trambiny amin'ny fefilo lalàna zany. Mijoro amin'ny mahabe ny tanàna azy izy. Tsy androany manaiky. Rapitso manda androany. Manaiky rapitso. Ie, ny fifandraisana ara-barotra misy eo amin'ny États-Unis sy Madagasikara dia tsara ihany mizara nytony vaovao tony. Misy ny vaovao mahakasika an'izany. Eny tompoko ndahoary? Ia, miverina kely manamafy le teny madama. Izay misy le izy. Le lalàna hoa hijerena tany voavaratra. Miary tena any amin'le préfet de police, gendarme aloha izy voalohany préfet izy. Administrateur izy. Lalàna no mife azy. Ihany mihitsy no anontaniako voalohany indrindra inona raha zao no teneninao mare mato préfet amin'ny fanarahan-dalàna. Raha ahoana nahoana tsy fanarahan-dalàna ny mpivarotra amoron-dalàna hoe. Tsy fanarahan-dalàna no nataon'ireny tokona teo amin'ny lapan'ny tanàna inona no tenenina. Ianao mibabababa isaky ny ray minitra tan-dalàna manaraka ny ara-dalàna. Mamotro mahazo lalàna. Inona ho any teneninao? Tsy hoe anao ny tena diazavao ny sainay fa zay dondrona tsy maininina fa nareo ny tena mahay diazavao. Zay ihany ny teneniko.
nanaraka an'izay zavatra teneninao foana izahay hatramin'izao hoe fanarandalàna fa io kosa tsy manara-dalàna izy tanay dia inona dia ho teneninao misy tenena ianao préfet azasena miteny eo le ragova beatsiny fa tsisy ninainy io azasena tomiteny eo koa le député sabotalava mananina tsinondrany io fa tsisy ninainy reny fa ianao fantatsy ampy mahay lalàna dia teneny hoe inona dia izy ahoana fanarandalàna mpivarotra mijanona eny amin'ny arabe ny fandehanan tomobily so boaty ny trottoir sy ny famerenana le olona ny grève teo amin'ny 13 mai teo Analakely dia tsy azo itsoa azavao azy zavatra zay zay ny kamazalana misaotra bedana misaotra dia nakariny États-Unis 7,700 aloha zany a ny abalaina amin'ny Madagasikara eo amin'ny resaka ara-barotra dia nakarina ho 7,700 ny abalaina andreo entana avy aty Madagasikara miondrana any États-Unis dia tonga dia miatra avetrany io a 7,700 ny fiakaran'ny aba zay ho alainy États-Unis amin'ny entana avy aty Madagasikara makany amin'zareo io a amin'ny 7 volana aprily ho avy izao misy fanontaniana mipetraka hoe ny olona mametrany azy hoe tsy maintsy ohatran'izao manahoana iny tsika ve tena mahazo tombo marina ny amin'ireny fifandraisana amin'ny firenena hafa izay tonga eto amintsika reny firy amin'ireny olona reny tonga eto amintsika mafamafana tokotalozy izy ny olona fa tena mahazo tombony marina ve tsika ahoana ny fomba mety heverinao afahana mifandray sy aza hotsika tombony mba farafarantsiny hoe win-win na 10/10 eny tompoko mba verina ihany andao ary dia tsika ngewa tena ampiasain'io fitondrana itsika voalohany izy efa nandainga tamitsika dia lazaina fa coronavirus ny ohatr' zao amin'ity zao tsisy coronavirus tsisy nininy hitatsika fa pandrisana aty amin'ny faritra district Anarivo mamy zany tena tsisy tsika ny fleu zany tokana mampoty dafitrasa mba hisariana ny vahoaka hoe ohatr' zao dia mba hoe angalana ny vahoaka vao maitsana sy foty dafitrasa betsaka zany tan'olona rahalahy eria mercedes dia nefa mivahoaka Anarivo mamy ireo vao maitsy mifidy anazy satria zavatra hafa nataony am'ireo mampalahelo nge mivahoaka ty ambanivohitra fa tsy firarahin'ny folomizy io mby angalarin'ny olona ikano zay mba hanany na vakiny zasy atrany mampalahelo mihitsy fa atrany sindetareta efa nzampy filoam-pirenena mijery ny vahoaka rehetrarehetra hoe diavana ny mbanivohitra jerenao mihitsy mampalahelo le filoam-pirenena fa zay fosotra le fasy ny ranko garasa izy le hoe ahoana amilesa le mahereza dao fa ho alefa re ien tompoko ndao fa efa tonga sondray ianao ien tompoko efa io ianao a ndao ien tompoko manao eny tompoko ny aveny Ambomangakely madama teo miteny hoe repivarotra Analakely reny eo izy tsy azo eo Antananarivo masiny zany fa repivarotra Analakely reny ny lemon mandamany fandripalemany ao Analakely raha misy mikorotandrotana amin'ny mpanohitra eo manampy mitandro ny filaminana manondro hoe iny le mpanohitra lasatsy iny le azy noho izany kaka miasa amindreo tsy maintsy tsy alany zany tsy maintsy memplasy eo fa izy fotsiny te hampafantatra hoe mikisana aloha fa tonga amin'ny président atsika tonga tandrazana ka noho izany a mikisana aloha fa malototra olona le apetraka amin'ny salon po eo daholo no tete ny fianakaviana amin'ny alina izy vahiny tonga tany mahay kasikana aloha le tao amin'ny salon fa sao dia hita amin'ny vahiny ohatr'izay io zany hoe maloto mameratra aloha dia mikisa fa mbola tsy fotoana ilana anareo zao satria tsisy aiaka teo manohitra dia tsika menakavy nge dia alolo milamina entina koa io a na io gazy tuléaire io a élément zareo rehetra aloha fa zao rehefa mikitikitiky amin'ny tombotsoany dia vadia anisany nanohinandreo olona miady amin'ny gazy tuléaire renke rehetra aloha e fa saingy zao itsy ny toerana mpivarotra Analakely averina amin'ny plasany satria misy saosy be miodina dia zay no mahatonga anazy miriry tamin'ny fakany io
tsy mamaprizy io satria misy vola mora ao misy saosy mora ao dia tsy azo vahana amin'ny prizy fa tsy maintsy prizy elatra amin'ny vary za zany nen'le vahoaka Madagasikara ireo mpivarotra analakely ireo ireny element zaka indrindra ary tena mitana maizy azy satria zao efa omena baiko ireo dia mifidy amin'ny lalan'ny karapifidianana mifidy amin'ny ordonnance mba nandalindalo teny tsindraindray kely rehefa misy an'le hoe inona moa le fiaraben'ny commune mibaka bataitany reny dia hita tokoa aloha fa ohatran'ny etaketana vitsivitsy ihany ao anatiny efa be dibe le mpivarotra ohatran'ny misy baiko hoe eny ray dia samy mangoron'ny azy eny tompoko manahoana ianao salama be anareo manahoana nany ihany fotoanako aza mampiresaka rehefa soare sade enina dia zany efa sadia maly an'le bavika kely any tena marina fa tena maly ihany satria so dia mena numéro any ianao sa tonga dia ataonao eto aleo zao na tsy mazaka demokrasia tena titenena dia zao ianao ry tavita kely rehefa natao pikaramana ataoko hoe pikaramana aby ianao dia mangatay ianao alalana amin'ireo aina manjery teo radio reo dia la ianao mitondravy ianao megafone analakely dia itsinena hoe azoreo reo mpitondro reo ao tadio tsara ny ianareo mantsy le resaka eo amin'ny fivavahana retomendonareo tohatra fiakarana sy fandimena saina vahoaka nareo anteny hoe fitiavana nobidika izany efa ny adiarinareo tadio fa nisy fitsipapitisan'ny prime ministre koa tao anatin'ny tenera-pirenena tao mbola nandeha koa ny resaka hoe sy tsy namita taminareo ny mpitorom-bato azy veriko ny taolo taloha tsy hoe tsy matahoatra an'Andriamanitra fa tena natao atahorana zany Andriamanitra zany ary tena satria ilay pahary anazy zany ilay pahary anazy moa fiterinao io dia tokony atahotra ianao tokony atahotra ary tahotra zany fa ny azy kosa hoe ohatrany hoe fananana minana fananana zany io efa fananana minana fananana ny taolo taloha dia tena vony ary izy tsy tia zany hoe samy olon-dolona samy malagasy zany hoe angalatra ny an'ny anankiray ianao dia ianao angalatra ny an'ny anankiray manimba fiarahamonina mantsy zany fanapahan-dota amin'izany fa izy tena matahotra ny zanahary tena matahotra n'ilay pahary teneninao teneninao ny fona io izy fa ianao aza ataonao tohatra fiakarana zany ilay pahary zany fa raha tena hoe mijoro amin'ny fononao ka te hanova olona ianao dia aza mitopy radio ianao fa ianao hoe tsy maharitra aty ny akamaroan'ny olona ao nge dia tsy mankasitraka azy fotokevitra tenena fa mitondrava megafona dia eny analakely dia teneny aloha io fitondro io dia ohatran'izao ahitanao kely azany nge namaka nesa ty amin'ny faritra ty aminay aty dia eo amin'izay ite hoe izy andresinao lahatra amin'izany fotokevitra zany misaotra tompo misaotra e makasitraka e makasika an'le fifandraisana arabarotra teo saotra ny amin'ny soratsoratra izay alefanareo marina tokoa fa nakariny États-Unis io 7.700 ny abalainy Madagasikara ny abalaina amin'ny entana avy eto Madagasikara makany aminy marina ny azy satria tombontsoa amin'ny firenena ny dediavina inona kosa ny dediavintsika amin'ireo firenena izay tonga eto amintsika mba ho tombotsoa antsika tiako izany fanontaniana izany eny tompoko manahoana ianao e io langazy kely androany zany atao fiteny mahafinaritra kanapiaramonina dia resaka son'olombelona ndao ary za tsitsy amin'ny paritaka tao anatin'ny Rwanda ngamba le resaka andranomaimbo atsira be le namoizana tovolahy kely iny hoe olona tsy salama zany dia mifanontaniana mipetraka dia izao le hoe nisy adalana nendrinazy ve zany tenena zany salama sainy atsabonao dia mivela ivoaka andendeany dia mifanontaniana faharoa dia hoe taiza zany le ry nahita anty namonoana an'le zalahy io tena ohatrany impossible ihany le izy misy zavatra ambadika ihany zany eritreritra hoe atao anatin'ny fahasalaman-tsaina izy iny fa tsy hoe tsy salama-saina satria raha tsy salama-saina zany mety mitoraka na manimba zavatra fa tianany eritreritra hoe amon'olona atsany koa momba an'iny fa tranga-piarahamonina ihany ry zalahy taiko na efa hitanareo tao anaty tambavitra serasera teo fa nisy lozam-pifamoivoizana naratrana olona sy nasimbana zavatra teo mpiafaritra mandriseza zany iny atomby teo misy naratra moa raha afaka irezana fiainan'le salama salamasama tsara satria ao anatin'izany mantsy ny conseiller municipal ny Alasora amin'ny raha fahasalamana ho azy
misy koa mahadomosela kely mbola mpianatra zay mirary fahasalamana ho andro zareo zay ngamba aloha ny androandro zalafa dia mazotonareo misaotra mahakasitraka misaotra mahakasitraka indrindra ny amin'ny resaka akoa dia amin'ny septambra no tapitra aloha zany ny fitsiriana ny akoa sy ny anapahany zareo bekitana ny mbola ahafahana misitraka an'izany indray na tsy saingy zao aloha dia efa nisy didy enjana mihitsy mahakasika ny resaka arabaritra sy ny fidiran'ny zavatra firenena hafa ny amin'ny firenena amerikana ny amerikanina foana moa zany no ohatrany hoe tetatantaraina ohatrany nandalo kely tao anatin'ny lohako fa kosa mety fangatahana ampitiavana be nefa mifototsotra ihany koa aleo mba asiana fepetra ihany ny ahafahan'ny firenena hafa tonga eto amin'ny firenetsika dia aleo asiana akino mivantana hoa misy fetraikany mivantana hoe tsika mifandray amin'ny lafrantsa sy noatran'izany inona tena fetraika mivantana amin'ny fifandraisantsika amin'ireny firenena hafa ireny satria hita fa midodododo aty amintsika izy ary eo koa misy fomba fitenenana hoe izy zakaty fotsiny amin'izao fa misy tombotsoany eo dia inona mitombontsoa atsika iraisana tombotsoa le firenena malagasy sy le tena malagasy tompon'ny tanàna aleo ianao natao gadoany ary manahoany zato izy manahoany malagasy kely hoe famonoana olo reny aloha ataoko hoe fahalalako fandiniako ty zao isy ao hoe ohatra le tany tiliara le hoe fanapahando satria le fa mamay be le tany isaka bastia zava-tahanovana sia fandinia koa zany manokana ho za fa amarinany hoe fitagriana fa fandinia ko hatramin'izay eo ny zavatra mamay ohatr'olo foana ohatrany hoe contrat fois amin'ireny olana mamay be reny zany hoe reny zany a tokony mba niatsika malagasy any hoe rehefa inona ny olona tokony mampitondrana firenena rehefa inona tokony misy satria dia raha ohatra olo karazany ohatra aloha dia karazany mpamatika ny mpivatatany fa raha anatin'ny asanjo zany tonga angotiny satria reo zany reo namadika ny mpanjaka sy ny firenetsika nanomboka tamin'ny fanjanaham-pany reny dia reo zany reo tonga amin'izao zany antsika sy miandratsika malagasy rehetra tonga saina hoe andao hiatsika ny zavatra mamaika izy satria zareo no angalatra sinana ny firenetsika voky mandapatapiky ny fiaina amasoatsika rehetra mankasitraka anao ary ny antso hoe isorana daholo saka menakavy zay ny antso isorana ihany ko ianao ny ainina noratra na dia tsy nanoratra sy ny antso raha fa nia fotsiny dia tena isorana satria ndresadresaka natoa teto dia ho fampandrosoana ny fiarahamonina ho dedavana